mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimarava-tsika zavako malalatra ty alarobia fa 9 ny volana aprily ty. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsaramasina naka ny Lioka toko 20 andininy 17 ka hatramin'ny 20. Lioka toko 20 andininy 17 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sasany tamin'ny Sadio izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty dia nanatona ka nanontany azy hoe mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahiny apakatra andra vehivavy ka hiteraka hamelomasony rahalahiny. Koa nisy 7 rahalahy ary ny zokony napaka-bady dia maty momba. Ary ny faharoa sy ny fahatelo dia napakatra azy ary tahaka izany avokoa ny nataon'izy 7 rahalahy nefa maty momba avokoa izy. Ny farany dia maty. Koa raha vehivavy koa amin'ny fitsanganany maty ho vadin'izy amora vehivavy fa samy efa nanambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary Jesosy no taminy hoe ny zanak'izao fiainana izao dia mampaka-bady sady avoaka-pakarina. Fa izay atao mendrika ahazo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampaka-bady na mivoaka-pakarina. Ary tsy mety matsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy dia nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa atsangana ny maty raha nilaza ny Jehovah hoe Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Fa izy tsy mandriamanitry ny maty fa andriamanitry ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanolo-dalàna sasany namarika nanao hoe mpampianatro, marina no lazainao fa tsy nisy sana notany azy intsony. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nampidirin'ny mpanolo-dalàna sy ny fariseho mba amin'ny Saduseho tao anatina adi-pampianarana Jesosy amin'ity Lioka toko 20 tapany farany ity. Saingy nasehon'i Jesosy tamin'ny valiteny tsotra navaliny fa tsy mahay soratra masina tsara, tsy mahazo ny soratra masina ary tsy mahatakatra ny hevitry ny soratra masina kory ara ireto nampiditra azy tao anatin'ny adi-pampianarana. Ny Saduseho mantsy dia nampianatra fa tsy misy ny fitsanganan'ny tenany maty. Ny Fariseho kosa dia nilaza fa misy ny fitsanganan'ny tenany maty. Ary dia eto ny Fariseho nanao fanontaniana somary fitsapana velam-pandrika. Ny tenin'i Jesosy manao hoe iza amin'izy 7 rahalahy izay ny fandimbiasa, ny fandimby nanambady ny vehivavy no vadiny any am-parany. Dia nasehon'i Jesosy fa eto amin'izao tontolo izao no zava-dehibe ny fanambadiana. Ny entina mampahery anao dia ny 9:30 ry havako. Manao hoe fa izy tsy mba Andriamanitry ny maty fa Andriamanitry ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Andriamanitra tsy Andriamanitry ny maty fa Andriamanitry ny velona ary velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ny andiny tsotra masina ny teny Jesosy nandresy lahatra nampiasain'i Jesosy afaka malala dia le tenin'ny tompo tamin'ny Mosesy manao hoe Andriamanitra na Jehovah dia Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Ny dikan'izany dia izao, raha miteny Mosesy manao hoe Andriamanitra Jehovah dia Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka dia Andriamanitry Jakoba. Amin'ny fotoana itenenany Mosesy an'io zany na amin'ny fotoana nitenenan'Andriamanitra an'io tamin'ny Mosesy dia velona Abrahama, toy ny mbola velona Abrahama. Abrahama efa maty. Fa ilay voambolana ampiasain'ny Exodosy dia milaza hoe ankehitriny
io teneniny io, zany hoe Mosesy tenenany tompo eto manao hoe i Abrahama sy Saka ary Jakoba nge fa maty efa ely aminareo fa velona izy am'izao fotoana izao. Zay le dika teny hoe Andriamanitra Saka, Andriamanitra Abrahama ary Andriamanitra Jakoba. Tsy hoe tsy milaza vanim-potoana lasa io fa milaza ny vanim-potoana ankehitriny. Ary zay mahatonga an' Jesoa nandray an'io teny io hoe efa any amin'ny testamenta taloha nge de fahita taratra fa tsy maty Abrahama, tsy maty Saka, tsy maty Jakoba. Efa any amin'ny testamenta taloha de efa mazava ny fitsanganany tena ny maty. Efa any amin'ny testamenta taloha de efa azo arangaranina fa misy fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Hamafisin'ny Jesoa tsotra fotsiny zao zany eto fa izy dia Andriamanitra ny velona fa tsy Andriamanitra ny maty. Ary velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra maty teo aminy, maty tamin'ny finoana. Misy anthropologue anankiray antsoiny hoe Maurice Bloch nanoratra boky lehibe anankiray antsoiny hoe Place in Vedade izay iresahany momba ny famadihana, lava be mihitsy momba ny iresahany famakafakana momba ny famadihana. Ao anatin'ny boky nosoratan'ny Maurice Bloch io dia anazavany momba ny hoe ny kolotsaina malagasy ozy dia misy karazany maro. Raha makany amin'ny faritra any amin'ny faritra vezana ozy de miivo amin'ny lakana ny kolotsain'ny olona any. Raha makany amin'ny faritra atsimo ianao ozy de miivo amin'ny omby ny kolotsaina sy ny fiainam-piarahamonina any. Fa raha mahazo ny faritra afovoany a Madagasikara ianao ozy de zao miivo eo amin'ny fasana ny kolotsain'ny olona. Zany hoe mahazo ny faritra Antananarivo, Ambositra, inona koa amin'iny Antsianaka iny sy ny sisa dia miivo amin'ny fasana ny kolotsain'ny afovoan-tany ozy. Raha miteny hoe fasantsika de zao kolotsain'ny razana zany, kolotsain'ny fahafatesana zany. Ary dia tsy to diso loatra zany rehefa koa malaza zany fikaroana nataony ity anthropologue ity fa to eo amin'ny fasana no hamaritana hoe reto ny antsoiny hoe mpiavana. Eo amin'ny fasana no hamaritana hoe eto ny manomboka ny atao hoe fihavanana. Araky ny teny manao hoe velona iray trano, maty iray fasana. Ary saika eo amin'ny fasana no hamaritana ny identité na manomboka ny antsoiny hoe mahaizy azy ny olona. Fametrahana fantahina moa hoe rehefa miteny manao hoe aiza ny tanin-drazanareo de ny valiny dikany teny hoe tanin-drazana de le toerana zay ilevena an'ireo razana, ilevena an'ireo ray aman-dreny, zay no atao hoe tanin-drazana. Tany zay ilevena ny taolam-baly, taolana misy ny taolam-baly n'ireo ray aman-dreny, misy ireo razana, ny antsoiny hoe tanin-drazana. Ary dia mazava ho azy fa eo amin'ilay tanin-drazana zay misy lay ilevena ny antsoina hoe razana no manomboka koa ny fiariana. Eo no manomboka ny fiariana, eo no manomboka ny ivelarany le fiainana maha-olona. Ary dia tsy mahagaga raha toa ka ity mpandinika ity nazava manao hoe de miainga eo amin'io fasana io miivo amin'io fasana io ny kolotsaina sy ny fombafomba maro samihafa amin'ny faritra afovoany eto Madagasikara. Tsy de azo lazaina hoe fandiniana fifandiniana zany fa tena fandiniana lalina mihitsy. Raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy mihitsy aza de zao be de be ny azo hitarafana fa ataon'ny malagasy zava-dehibe ny fahafatesana. Raha toa ka mandinika isika ny fanapatapahina ny vanim-potoana eo amin'ny fiainan'ny olona de misy karazana rite de passage na karazana fomba atao isaky ny manamarika vanim-potoana amin'ny fiainan'ny olombelona ny malagasy. Manomboka any amin'ny hoe teraka izy de misy rite de passage na misy fomba atao anamarihana ny fahatongavany. Mivoaka hitany rehefa teraka andro vitsivitsy herinandro, valo andro eo ny renim-pianakaviana de mivoaka hitany, zany hoe mivoaka toy ny hoe mivoaka avy any anaty tany, mivoaka hitany, mivoaka ho hitan'ny masoandro, mivoaka miseho masoandro, ny antsoiny hoe mivoaka hitany.
ao arinan'iny alavolonjaza, ao arinan'iny ny asoavanjaza, ao arinan'iny ny mariaza, misy isan-karazany. Fa izay farany de ny ataontsika hoe ny fahafatesana. Ary rehefa miteny hoe fahafatesana tsika de tsy misaraka amin'ny famadihana io amin'ny tôlo malagasy. Ny fahafatesana fisarahana manaina, fahoriana io. Ny famadihana dia fiofona ilay razana, ilay faty ho tonga razana, fifaliana io. Tsy afa-misaraka amin'ny malagasy ny amin'ny fijery malagasy ny fahafatesana sy ny famadihana. Ny fahafatesana tsisy famadihana de toy ny maty tsy tonga volana ka manjary miteraka alahelo. Fa mba ny famadihana de famafana ilay alahelo nateraky ny fisarahana. Fa filazana fa velona ary tonga razana ilay olona, ka ivavahana, ka mitaha, ka miaro. Eo lay mamperitreritra am'tony afatry Jesoa tony hoe takatry ny malagasy kristianina ve ny hoe Andriamanitra de Andriamanitry ny velona. Zavatra roa na telo midika an'izany tarafina amin'ny kolotsaintsika malagasy. Ny voalohany de zao ny kolotsain'ny baiboly, ny fomba fiampianaran'ny baiboly de zao ny Andriamanitra inotsika dia Andriamanitra zay manao zava-dehibe ny fahavelomana. Ka satria manao zava-dehibe ny fahavelomana izy de zao atsangana ny maty, velominy ho velona ny maty. Zay no mahatonga ny Mosesy eto amin'ny Ekôdosy toko fahatelo ty manazava hoe Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Abrahama, zany hoe natsangan'Andriamanitra ny maty mba ho velona izay mino azy. Ry havako malala zava-dehibe ary ny ahatsapatsika fa ny Andriamanitritsika de Andriamanitry ny velona fa tsy Andriamanitry ny maty. Ny fandaharan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra dia zay ahavelona ny olona. Atsangan'Andriamanitra ny maty mba hanome voninahitra azy. Io no mahatonga ny tapany faharoa am'lay andininy fa valo amby telopolo teo manao hoe fa velona ao an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ny Andriamanitritsika de Andriamanitra manao zava-dehibe ny fahavelomana. Ary manao zava-dehibe ny fahavelomana izy de noreseny ny fahafatesana ka natsangany ny maty. Fa ny faharoa dia fantatr'Andriamanitra ny velona. Fantatr'Andriamanitra zay natsangan'Andriamanitra ho velona. Tsy adinon'Andriamanitra zay natsangan'Andriamanitra ho velona. Ary izany afatra izany any de azo lazaina ho manamarika ny fiainan'ny mpino mihitsiny hoe isika nge fantatr'Andriamanitra. Tsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra isika. Tahaka ny nahafantarany an'i Abrahama, nahafantarany an'i Isaka, nahafantarany an'i Jakoba no ahafantarany antsika. Tsy hoe velona isika de avelany velona mitsipozipozy sanatria fa velona ny tompo, velona isika ary velona eo ambany fahasoavana. Ary dia raha ampiarina amin'ny lafin'ny finoana zay hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahavelomana ary fantatr'Andriamanitra ny fahavelomako. De inona ny akon'izay amin'ny fiainako? Inona ny akon'izay amin'ny fanoloran-tenako? Inona ny akon'izay amin'ny fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko? Voalohany indrindra de zao asa. Ny velona de miasa. Raha mino an'Andriamanitra velona ianao, natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, de ny zavatra ao an-tsainao de zao mifamatotra amin'ny fahavelomana miasa. Jereo tsara fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de nanome asa. Ary hoy izy manao hoe mendrasy ianareo ny fanahy masina de lasinareo miasa. Tsy miasa rery ianareo fa miasa ianareo mitoro ny filazantsara. Tsy hoe velona mba inona ny kristianina fa izao velona mba hiasa, velona mba hanompo, velomin'Andriamanitra hiasa fa tsy ho malaina. Ary rehefa miteny hoe asa de zao ny ao an-tsaina raha vako malala, zavatra atao tsy hoe ahavelona ihany fa zavatra atao mba hampisy fivelarana, zavatra atao mba
atonga fahariana vaovao. Raha toa ka nanangana antsika tamin'ny maty Jesoa amin'ny lafiny ra-panahy io, de izao nanangana antsika tamin'ny ara tamin'ny maty izy mba ho velona ao aminy tsika ka nola hiasa-pahariana nataony any amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany. Zay mahatonga antsika hoe manana fahatokinan'Andriamanitra am'izay rehetra ataontsika satria sain'Andriamanitra manao zavatra amin'ny anarany isika. Ravako malala ny mpanompo sampy de mandrakariva kamo maloto tsy rototra, tia mandany fotoana sy ny sisa rehetra hitatsika amin'ny andavanandro ny fiainana maro manirana any amin'ny toerana maro eto ambonin'ny tany zany. Fa Andriamanitra rehefa malala izay niteny hoe izy ny fananganany matsy fiainana tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, dia mampiasa atsika, mitaona atsika hiasa sy hanompo tahaka azy Andriamanitra, hanao zava-baovao. Riavako engane ho tsapanao fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra velona, Andriamanitry ny velona, nandresy ny fahafatesana ary mitaona anao hiasa. Fa ny faharoa zay dikan'le teny hoe velona ao amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra velona nanangana antsika tamin'ny maty mba hahafahantsika miasa sy manompo azy. Fa ny faharoa rehefa miteny hoe velona koa ny Baiboly rehefa malala de milaza fanompoana ny namana, fanompoana ny fiarahamonina. Io le lafiny faharoa amin'ny hazo fijaliana. Lafiny voalohany lay mitsangana am'lay hazo fijaliany Jesoa iny de matetika hoarin'ny olona am'lay falavorariny ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra. Fa ilay mitsivalana kosa de milaza falavorariny le fifandraisan'Andriamanitra, fifandraisan'ny olona samy olona. Velona Andriamanitra ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny namantsika koa de fifandraisana velona. Misy fifandraisana maty. Ny fifandraisana maty de zao ny fifandraisan'ny olon-dratsy, tsy mitondra fahavelomana. Fifandraisan'ny olon-dratsy, fifandraisan'ny jiolahy, fisankaizan'ny jiolahy, fisekaizan'ny olon-dratsy izay tsy mitondra fa tsy amin'ny fahafatesana, manimba ny asan'Andriamanitra. Fa ny fifandraisan'ny olona ny mpanompon'Andriamanitra, fifandraisan'ny olona ny velomin'ny tompo tamin'ny fitsanganan'ny tena maty de fifandraisana velona, fifandraisana mitondra fahavelomana satria tsy fifandraisana nateraky ny fahotana fa fifandraisana nateraky ny fitiavan'Andriamanitra. Azay no sy zoatra masina. Ny fifandraisan'i Jesoa tamin'ny mpianatra de fifandraisana velona. Sasan'i Jesoa mitongotro ny mpianatra, nikarakarain'i Jesoa ny mpianatra satria fifandraisana velona. Inona le fifandraisana velona? Olona velona ao amin'ny tompo no mifandray de misy aina le fifandraisana. Fa rehefa maty no mifandray, zany hoe olona zay ao anatin'ny fahotana tsy ny raharaha, tsy mino ny fitsakana ny tompo tamin'ny maty de izao toy ny fifandraisana maty. Ary tsy miteraka fa tsy fifamonoana, fifankahalana, tsy miteraka fa tsy fahafatesana. Rehefa malala io fifandraisana velona io fifandraisana miteraka fiainana io, miteraka fifaliana, fifandraisana mampivelatra io ny fifandraisana tian'ny tompo hifandraisan'ny fiangonana sy ny mpino. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de mazava tsara. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina de tonga toy ny fianakaviana iray ny mpianatra. Amin'ny lafiny hoe tsy nisy mahantra tao aminy, ny ombonany avokoa ny fananany rehetra, tsy nisy tompo sy mpanompo koa, tsy nisy fifampitsarana, fifandraisana velona. Fa rehefa niditra kosa lay fifandraisana ratsy dia tamin'ny alalan'ny Ananiasy sy Safira. De inona nefa rany? Maty Ananiasy sy Safira. Satria le fifandraisana noetiny de zao, le fifandraisana teanimba, le fifandraisana velona, le fifandraisana nitao amin'ny fanamasina iainan'ny fiangonana, de le fifandraisana misy kajy, misy tompontsoa, misy intérêt. Iny le fifandraisana tiany Ananiasy sy Safira nampidirina
ho tao anatin'ilay fifandraisana masina de inona nefa rahany maty izy mivady satria lay fifandraisana maty de zao fifandraisana tsy manao afa-tsy miafara amin'ny hafetsivetsena miafara amin'ny toetra tsy mendrika isan-karazany ravako malala velona ny tompo dia mamelona fifandraisana mahafinaritra sy mahate onona ao anatin'ny fianakavinana ao anatin'ny fiangonana izy manjary misy aina ny fifandraisan'ny mpiarabelona rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy manjary misy fifampitokisana manjary misy etaeta te hifampandroso araka ny tenin'ny epistily an'ny Hebreo manao hoe aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara lasa zavatra dinihina sy fakafakainany hoe inona indray ny asa tsara ataotsika inona indray ny asa soa ataotsika inona indray ny zavatra mety tokony ataotsika mifampandinika mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara fa rehefa le fifandraisana maty fifandraisana tsy miorona amin'ny fahaveloman'i Kristy fifandraisana tsy miorona am'ilay Andriamanitra velona fa am'ilay Andriamanitra maty de zao le fifandraisana mamono tsy mifampandinika androso ny fitiavana sy ny asa tsara fa mifampandinika hampandroso ny asa maty ahoana natao mba hazahoana tombontsoa ohatr' zao ahoana natao mba hamenoana ny paosy ahoana natao mba hahafahana mangalatra ahoana natao zany ny fifandraisana maty satria tsy manompo Andriamanitra velona fa manompo Andriamanitra maty ary tsy velona ao amin'ny tompo izy ireo fa maty araka ny toy ny teny io manao hoe Andriamanitra de Andriamanitra ny velona ary velona izy rehetra fa rehefa manompo Andriamanitra maty de maty izy rehetra tsy kisendrasendra akory ny tenin'ny Paoly manao hoe mitsangana amin'ny maty satria tena misy maty de manompo marina fa tsy maty amin'ny lafiny klinika fa faty mandehandeha satria tsy manana ny tompo tsy mino ny tompo mety velona amin'ny tempo ny fo mafana ny vatana velona amin'ny lafiny klinika saingy zao maty ara-panahy mihitsy tsy mieritreritra fa tsy ny tenany tsy mieritreritra fa tsy zay mahafinaritra azy ary rehefa miresaka aman'olona ty rehefa mifandray reny karazan'olona velona nefa maty reny de zao tsy mieritreritra fa tsy fifandraisana maty izy revako malala ny Andriamanitra ao de Andriamanitra velona maniraka anao hiasa zay no antony hahavelomanao fa ny farany zay dikany teny hoe Andriamanitra velona de zao koa revako malala mizara fahavelomana am'izay rehetra manodidina azy zay manompo ity Andriamanitra velona ity itsika manompo an' Jesosy velona ary ny velomin'ny tompo ao aminy sika de ny ditanantsika mitondra fahavelomana fa tsy hoe ny ditanantsika mitondra fahafatesana betsaka ny olombelona eto ambonin'ny tany fa izao misy karazana ditanana roa de ny ditanany ny olona velona ao amin'ny tompo zay mitondra fahavelomana ary ny ditanan'ny olona zay tsy mety mandray ny tompo de ditanany fahafatesana ary hitatsika isan'andro zany tsy hoe nge velona ny olona ka misy zavatra mety ho hitanao eny de mitondra fiainana daholo nataony fa be de be nge zavatra ataon'ny olona fa misy mitondra fahafatesana hiteny ihany ny ditanan'ny fahafatesana ahoana no hamafana ny ditanany fahafatesana ka mba hahatonga ny ditanany fiainana no anjaka ao amin'ny fahaveloman'i Kristy efa nomeny Jesosy atsika ny fanalahidy hoentintsika mamafa ny ditanany fahafatesana eo am'izay ataontsika olombelona de ny fandraisantsika ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny rahan'i Kristy ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty mahatonga ny Paoly miteny hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko de mamafa ny ditanany fahafatesana am'izay asa tanantsika fa raha tsy ao amin'ny tompo isika de mametraka ditanany zay mitory fahafatesana mety mikasy tanana mihitsy aza mety sanatria manimba olona mihitsy ary mety sanatria mety manao zavatra tsara ihany ianao mety manao zavatra tsara ny tananao manao zavatra tsara ny zavatra ataonao saingy zao hiteny ihany ny ditanany fahafatesana iny aloha ditanany fahafatesana mety misy zavatra ataontsika ataon'ny olona zay tsy ao amin'ny tompo ny taonany olona hiala amin'Andriamanitra fa tsy manatona an'Andriamanitra mety mahay manjaitra be izy
satria tsy ao amin'ny tompo izy de izao ny fitafiana zay na zavatra zay foroniny tanany de zao mampiala ny olona amin'Andriamanitra, mampiala ny olona ny asiny maha olombelona. Be de be ingeny karazana zay teto ambonin'ny tany fa zaitra mitondra ho amin'ny fahafatesany. Be de be ingeny karazana mozika eto ambonin'ny tany fa mozika mitondra ho amin'ny fahafatesam-panahy fa tsy mitondra, tsy mampisy fahatoniana fa mampisy korotan-tsaina mitondra ho amin'ny fahafatesana ara-panahy, tsy mitondra fiadanam-po. Be de be engeny sakafo eto ambonin'ny tany fa misy sakafo mitondra ho amin'ny fahafatesana, ny drogy, ndongony, roro moa nefa tarany sarababem-bahoaka eto Madagasikara, raha mandeha amin'ireny ataontsika hoe mahantra reny olona sahirana ireny de be mitarika posiposy efa raha masendra mandeha arivo ianao dia savain'ny polisy eto Antananarivo de jereny ny tanany efa manao an'izany ny polisy eto Antananarivo. Zavainy eo amin'ny sandreo efa fantany fa misy amin'ireo mpandeha alina, misy amin'ireo mpangalatra mitsindrona ataony hoe roro, zany hoe mitsindrona ilay drogy zay mampangalatra no mampitiasa setrana sy ny tahaka izany. Dia zay le hoe ditanany fahafatesana. Ry havako malala ny Andriamanitra ho velona de Jesoa. Ingany ry havako malala ho tsapanao ny dikany hoe manompo an'Andriamanitra velona, finoana, fanoloran-tena, asa, fitiavana. Vavaka arsika tompo amisoranao zay noho ny amin'ny fahavelomanao amin'i Jesosy zanakao ka mahatonga anay mazoto miasa satria velona, tsy mifanjana satria velona. Saotra tompo fa ny fifandraisanay mpino, ny fifandraisanay fiangonana de fifandraisany velona ao aminao Andriamanitra ary fifandraisana misy aina, misy hafanana. Saotra tompo fa ny ditananay koa de ditanany fahavelomana. Am'izay ataon'ny tananay de mitondra fahavelomana amin'ny tany zay rehetra eo aminy, ny asan'ny tananay, ny fikelezanay nanay. Tompo de mivavaka zay ny asany matin'ny ratsy rehetra zay manelingelina amin'ny fiainanay de esory reny fa ataovy manana fahavelomana izahay. Ataovy makamamy fiarahana aminao Andriamanitra, ataovy mahay makamamy ny ankehitriny amin'ny fahavelomanao aminao Andriamanitra ka tsy nitahotra ny fahafatesana no mibaiko ny fiezahanay fa ny fahavelomanay te hanompo anao. De manam-pahatompony mandrakariva tompo ary tahio ny fiainanay sy ny fanorantenanay ho masina sy ho mendrika anao Jesosy hatrany. Amen.